dia faly miarabanareo rehetra ny tokantrano indray ny tenako amin'ity androany ity ao anatin'ny fandaharana step by step saison 1 mitoetrany ny formation zay ataon'izy enina mianada ety amin'ny suprématie and perfect satria ao anatin'ny lalao famaranana isika izao afaka andro vitsivitsy dia ho avy indray ny examen zay ahafantarantsika hoe izy amin'izy enina mianada ireo no tafiakatra ho any amin'ilay telo voalohany zany no azo an'izay fandresena goavana be izay ho an'izay mpandresy mantsy ao anatin'izay hoe mahazo ny telo voalohany izay dia izy no voaray miasa ato amin'ny suprématie and perfect mariako atsika ny tokantrano any fa ny suprématie and perfect dia tsy mijanona eo amin'ny resaka hoe fanaovam-bolo ihany fa eo ihany koa ny resaka maquillage ny onglerie dia ao anatin'izay ihany koa le hoe fanenana vatana misy massage zany ato misy karazana zavatra be dia be hitanao ato amin'ny suprématie and perfect ary eo ihany koa ny resaka laser anana ny suprématie and perfect ary tena manana spécialité mahakasika an'izay resaka laser zay ihany koa ny ato amin'ny SP zany be dia be zany ny zavatra hitato fa amin'izao aloha tsika dia manome formation andreo malagasy tsy mananasa mba omena asa izy melohan'ny sokafany suprématie and perfect zany dia manasoa ny vahoaka malagasy zay mpiarabelona aminy ny tompony suprématie and perfect dia ao anatin'ity formation fanomezana asa andreo tsy mananasa ity dia misy ny saison 1 ny saison 1 zao zao rahantsika zao dia mahakasika ny resaka fianarana atao volo zany hoe asana coiffeur zany ny saison 2 kosa ao anatin'ny step by step dia ny formation mahakasika ny maquillage sy ny onglerie zany hoe mitambatra zany ireo dia ny saison 3 dia ny resaka fanenana vatana zany dia mbola andalo eto amin'ny kilalao step by step daholo zay rehetrarehetra zay ny antony dia ho fanomezana asan'ny malagasy tsy mananasa mialohan'ny sokafany suprématie and perfect manana mpiasa efa afaka miasa ary afaka misokatra tsara ny SP na ny suprématie and perfect fa nohony amin'izay hoe fanomezana fanasoavana ny malagasy namana izay dia izay no mahatonga azy mbola tsy misokatra aloha fa manome formation andreo tsy mananasa ireo zany mariako fa ny resaka laser ihany koa dia hita ato amin'ny suprématie and perfect ary indrindrindrindra fa ny resaka famokarana produit ho avy ny lancement atsoatsy afaka fotoana fohy dia andeha ny lancement mahakasika an'izay resaka produit cosmétique avoaka ny suprématie and perfect izay dia mba miara misitraka an'izay daholo ianareo rehetrarehetra any atokantrano any dia ho fantatrareo eto amin'ny RTVSFF fa ny mahakasika an'izay eny ary sao dia lazainareo fa lava resaka be za fa andeha ho arahantsika aza ny toyany formation sy ny exercice ataon'ireo mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect ao anatin'ity dingana famaranana ity mbola ety amin'ny suprématie and perfect ihany isika mitoy ny kilalao step by step saison 1 enina mianadahy no tavela ao anatin'ny fanaovana ny dingana famaranana izay hifaninana ahazo ny telo voalohany fa maninona moa izy ireo no mifaninana ahazo ny telo voalohany ny antony dia izay telo voalohany amin'izy enina mianadahy ireo dia ahazo asa vetrany ato amin'ny suprématie and perfect zany hoe manana asa vetrany. Bonjour, inona ny azoko anampiananao? Anao volo nazoatra amin'ny suprématie and perfect Jessica mianarako za ko fiarana mandray anao manosoritoka mariana moa fa ny antony nanaovana ny kilalao step by step ho fanomezana asa andreo malagasy zay tsy manana asa dia natao ny fanampiana azy ireo kanefa tsy maintsy nasiana ny fifaninanana mba hifantohan'izy ireo tanteraka ao anatin'ny formation zay atao maimaim-poana ny formation zay nomeny ny suprématie and perfect anreto andihany voalohany ao anatin'ny kilalao step by step ireto tsy misy ny vola aloha fa dia mianatra maimaim-poana mahakasika ny resaka fanaovana taovolo izy ireo 420 mianadahy izy ireo tamin'ny voalohany saingy efa nisy ny nitsana nisy ny raraka dia enina sisa no tafiakatra aty amin'ny final zany ary izy ireo indray niady ny telo voalohany izay mba afahany manana asa vetrany ato amin'ny suprématie and perfect zany hoe ny SP zany na ny suprématie and perfect no manome asa ho an'ireo telo voalohany ireo
dia tsy inona moa ny asa izay omena azy fa mahakasika an'izay resaka hoe asana coiffeur izay satria izay no nanaovany ny formation tetỳ amin'ny suprématie imperfect. Diary apa nandoko volo izay sa mbola tsy nandoko mahitsy fa ela goavana dia goavana ity fifaninanana step by step saison 1 ity satria efa ao anatin'ny famaraparanana isika izy enina mianadaro eo zany no hifaninana saminy manana ny fahaizana izy ireo matota fiakatra ho aty midingana famaranana zany hoe raha vao mitarehdrehetra ny anankiray amin'izy ireo na manao kilalao ny fampianarana izay omena na tsy mivakivaky loha dia mazava be mety ho dépassé ny namana izy mety tsy ho tafiakatra ho any amin'ilay hoe telo voalohany ka ho voaray asa ato amin'ny suprématie imperfect ato. Noho izany dia mila hiezaka be amin'izy enina mianadahy ireo satria samy mananitra kefa efa ananany sy nahazahoany point ambony na tonga anazy tafiakatra tahaka an'izao satria matoa nisy raraka ireo namany teo aloha dia resin'izy ireo zany ny fahaizan'ilay teo aloha zany satria nisy point na tonga azy ho tafiakatra aty amin'ny dingana famaranana aty ka izay point tsara izay zany tsy maintsy tazomina ary tsy hoe tazomina eo fotsiny fa tsy maintsy ampiana ary tena manao ezaka mafy mihitsy satria tsy fantatra koa ny efa point ananan'ny adversairany amin'izao fotoana izao. Mandotra mihitsy le satria mbola tsy mandotra le champignon dia mbola maloto zay dia tena le koa dia mifanaraka aminazy na dessin dia ao anana fatarana nafatakana zavany tena anao teo hoe sec le volo shampoing pour cheveux sec nampiasainy ka misy karazana ka tonga izay mety sotra amin'ilay izy misy sotra le sec fa mety misy zavoka hitanao dia namantakana niny eo amin'ny sisiny eo amin'ny misy tiskety eo amin'ny sisina sérum koa misy ny eo amin'ny masque na shampoing misy tiskety zay eo amin'ny sisiny hoe cheveux pour cheveux sec ty hoe atokanao amin'ny volo maina zany zay namatankanao anazy dia mety foany indray mety foany raha hoe maina le volo peu importe zany na atody na zavoka na carotte zany le sary eo na le hoe produit dia mety eny fa hoe pour cheveux sec le izy fa tsy le volo maina dia mety foany tsy hoela dia ho avy ny examen izay ataony izy enina mianadahy examen izay azahoana ny amboara zany izy io ho an'izay mandresy ho an'ilay telo voalohany zany efa nanana kritika betsaka nandritran'izay fianarana izay natao izay ireto mpianatra enina mianadahy ireto satria efa nisy ny fitsarana ny zavatra natao ny examen natao nandritran'izay ray volana mahery izay saminy efa nahazo ny kritika ny tsirairay avy izy enina mianadahy na i Jessica zany na i Sandratra na i Kandi na i Rosy sy Larissa ary Noro samy mahafantatra ny zavatra ny tenenana sy tsy mety nataony daholo tao anatin'ny formation izay natao nandritra ny fianarana izay natao ao anatin'ny ty kosany ty final ity dia mila manintsy an'izay zavatra rehetrarehetra zay zany raha toka teo ho tafiakatra ahazo an'ilay amboara zany hoe raha te ahazo an'ilay hoe hiasa ato amin'ny suprématie imperfect dia mila miova daholo satria ny atsipriany rehetrarehetra amin'ny zavatra nampianarina tato amin'ny suprématie imperfect dia tsaraina avokoa ireny rehetrarehetra ireny na amin'ny inona na amin'ny inona zany dia tsy maintsy tsaraina daholo ireny ahafantarana hoe tena noraisina ve le zavatra nampianarina tato amin'ny suprématie imperfect sady navela ny tatatata fotsiny ozy ny fitenenana ny mpampianatra dia izay mampitavatava mpampianatra zay kosany tsy mety hoe miteny foana mpampianatra dia manoro foana mpampianatra fa ianao tsy mba manao ezaka mihitsiny matoika fa matoa ianareo enina mianadahy zany tafiakatra ty amin'ny dingana famaranana dia aneo zavatra tena hoe goavana ary zavatra tsara mihitsy ary tonga ny fifaliana be ho an'ny suprématie imperfect hoe voaray ary tafapita tsara ny aminareo ny zavatra efa nampianarina anareo tsirairay avy zany.
dia ao anatin'ny fanaovana pratika moa zany izy enina mianada mety gaga tsika hoe fanga dia manao ohatr' zao foanako zay le asany tsininy resaka asana coiffeur ny asany dia tsy maintsy io ihany koa ny asany isan'andro san'andro zany rehefa mahazo asa izy zay le hoe nisafidinao asana coiffeur fa raha ohatra ka hoe asa mahakasika ny resaka fanaovan-trano ny safidinao dia any amin'ny trano ray ianao isan'andro san'andro fa ity resaka asana coiffeur dikan'izay tsy maintsy mikirakira resaka volo zany no ataon'izy ireo isan'andro san'andro indrindraindrindra rehefa voaray miasa dia matoa mpanaovana exercice takan'izao izy ireo dia misy zavatra jerevanao ny mpampianatra no mijery an'izay hoe inona no zavatra tokony ho ahintsy ary zavatra tsy mety ataony ao anatin'ilay fomba fiasa ary inona kosa ny zavatra efa tena tsara be ary mila tohizana sy amafisana ho an'ny mpianatra tsirairay avy fa tsy hoe fahitantsika hoe manao brosina foana isan'andro san'andro dia manao brosina foana fa jerevana ny fivoarana manahoana le fivoarany ao anatin'izay manahoana ny vitesiny manahoana ny kalitaon'ny asa vita zany rehetrarehetra zany mahatonga an'izao exercice ho atao zao satria rehefa io amperinasa amin'izay tsy misy mpampianatra hijery foana eo hoe ty zavatra tiany atao voatr'izao tsy misy anory tsy isy ana fa dia hoe amperinasa ianao zany ary matoa ianao andray asa tahaka an'izay dia efa azo antoka tsara mihitsy ny hoe mahavita tsara n'ilay asa matoa omena asa avetrany ato amin'ny supremacy and perfect ka jerevana daholo ny zavatra rehetrarehetra ataony zay mahatonga ny hoe ny fanasana loha alaitsika jerevantsika alaina sary na manao traçage izy manao an'iny jaune iny misitona amin'ny alalan'ny brosina dia jerevana daholo zany rehetrarehetra zany misy anto zany matoa mpanaovana an'le exercice ny mpianatra anankiray fa tsy hoe ataotao fotsiny mba hoe ho alaina sary na ohatra an'izay fa tena mba hahafahan'le traikefan'izy ireo tena mipetraka tsara ary ampitombo ny teknika ananany sy ny hafainganam-pandehany dia asiana foana ny pratika na dia mitoy azany lesona vaovao satria tsika mantsy zao nahita fa tany amin'resaka coloration ny lesona nataon'izy ireo dia tsy midika zany rehefa mpanao coloration ny coiffeur anankiray dia tsy manao coupe tsony izy dia tsy manao brosina itsony izy fa reo rehetrarehetra reo dia mifameno daholo satria ny olona anankiray mety hoe ninahako ny voloko tapahana dia avy eo mivoloko ataoko lokona kolorena zany dia ianao no mila mafia an'izay satria izay macoiffeur matianina zany mila mafia ny zavatra rehetrarehetra amin'izay tontolo ny asana coiffeur izay tokony tsy anadino mihitsy na kely ary ao anatin'ny fampianarana zay fanomena ireto mpianatra eto amin'ny supremacy and perfect ireto satria isan'andro san'andro dia mandray cliente foana ny zavatra tena takiana sy ilaina dia ny fomba fahaizana mandray olona ary fifampiresahana amin'ny cliente anankiray raha ny zavatra hita tamin'ity androany ity dia hita hoe mangina ny salon raha ataontsika eo anaty salon de coiffure fa tsy atao anaty salle de formation tsika fa sady salon de coiffure ihany izy io dia tena mangina dia mangina ny fomba fifandraisana amin'ny cliente izay tena hoe endrika tsy nampianary ny supremacy and perfect mihitsy zany satria dia tazana amin'izy ireo fa dia ao anatin'ny asa atao no mifantoka dia na izy mifantoka ao anatin'ny asa atao aza nefany dia anatin'ny fampianarana dia ilaina mihitsy ny fifandraisana amin'ny cliente mba atonga azy ho alaise tsara ao anatin'ny fanaovana le volo satria maharitraritra izy no mipetraka eo raha hijanona tsasakadiny izy na adiny ray latsaka fefanohatra dia tena ilaina misy fampiresahana aminy ao ihany koa tsy maintsy hanomezana azy ny conseil maro samihafa mahakasika ny volony zay karakaraina karaha mangina be moa zany ny coiffeur tsy miteny mihitsy fa samyny mangina dia mangina ihany koa ny cliente dia tsy mahatamana olona zany
ianareo enina mianada raha toka izay no tohizana foana mandra-patapitry ny formation zay omena anareo zavatra efa nampianarina tany amin'ny bazy moa zany rehetrarehetra zany tany ampiandohana no nampianarina an'izany a tsy tokony ho adino aty amin'ny famaranana aty satria manjary hitovy amin'ireo efa nihitsana indray dia zany hoe hitsana ihany koa zany ianao anatin'izay raha tsy mahafeny ny fepetra nomeny ny suprématie imperfect. Ninninona fahaizana na dia hoe tsara be aza ny résultat ivoaka eo amin'ny asa izay atao ao anatin'ny fanaovana ny asana coiffeur fa raha ianao no miavinavina ny coiffeur anankiray no miavinavina tsy mahay mandray olona tsy mahay mifampiresaka amin'ny cliente dia mazava be fa tsy hiverina intsony ny cliente iny. Raha ny suprématie imperfect dia mampianatra amin'ny atsipiriany mihitsiny ny zavatra rehetra tokony ho atao amin'ny maha-professionnel fa raha ny mpianatra kosa ny tsy manaraka an'izay dia izay le hoe tsy ho tafiakatra mihitsy ary tsy ahazo ny coupe mihitsy ary tsy ho tafiditra hiasa atao amin'ny suprématie imperfect. Andeha ho jerevantsika indray ny asa vitany izy enina mianadahy tamin'ity androany ity manahoana ny fivoakan'ny volo izay namboarina efa nisy fivoarana ve mihoatra noho ny amin'ny tamin'ny voalohany indrindra sa mbola mitovy tamin'ireny ihany ny résultat azo atao anatin'ny fanaovana technique de brushing sy ny fer zany.
mahafinaritra mandray olona tsara, mamaly tsara, ary manolo tsara. Tongava ty amin'ny SP fa mahafinaritra be daholo na ny fandraisana na ny fikarakarana anao rehetrarehetra. Mahafinaritra be atao amin'ilay izy dia manasa anareo mba hanao vovatoky ity. Araka ny fantatsika moa dia mbola manamafy ny formation zay efa azony teto amin'ny suprématie and perfect. Izy telo mianada, izy santatra, mandresy ary Aurélie zany. Zany hoe ny zavatra efa azony sy nampianarina azy talohany na tonga anazy tsy ho tafiakatra tamin'ilay hoe tingana famaranana, ireo no hamafisiny tsara ny fahaizana azy, ny teknika rehetra dia ho hamafisiny daholo mahatonga mandra-pahatonga ny fahavitany ny formation ataon'izy enina mianada. Zany mandra-pahatonga ny anankitelo amin'izy ireo ho voaray asa ato amin'ny suprématie and perfect dia afaka manararoatra manamafy an'izay efa azony tato amin'ny suprématie and perfect izy telo mianada ireo. Mandeha aloha rahantsika ny fanadihadiana zay natao tamin'izy ireo dia ho rahantsika aloha zay. Le hoe nampozina be le afaka mijanona le fanontaniana, tsy nampoziko aloha afaka mijanona atao amin'ny SP na dia hoe fa tafiditra tao anatin'le anakenina le anao le finale zany dia mafaly be ana le satria mbola afaka miezaka indray zany, afaka mbola manarina zay tsy mety ihany koa, afaka mbola manampy an'izay tokony ho ampiana satria me professionnel hatrany foana isaka miaraka amin'ny suprématie and perfect zany, me professionnel foana dia tsapako mihitsy fa mandeha an'izay maha-professionnel tanteraka zay. Fa ny reny moa zany teo nisy ny olana zay nampiraraka dia efa narianina dia mbola narina zay mihitsy ny antony mbola nampatonga anazy safidy hijanona ato amin'ny suprématie and perfect. Eto aloha zany tena mahatsapa mihitsy hoe fa makany amin'ny professionnel tanteraka mihitsy satria le erreur zany efa micorrige zareo hoe zao le erreur nampatonga le latsaka dia efa tena renina le izy dia zay mihitsy mbola nampatonga anazy safidy mbola hijanona ato hoe anarina zay zany sady anampy an'izay fahaizana rehetra zay fa haiko tato amin'ny suprématie dia mbola anampy an'izay safidy ana hijanona. Dia ny teny kely ho an'ny madamo mpikarakara ny step by step tsara be le fandaharana sady tena tsy hita tsao zany tenena fa tena misaotra be dia be ho amin'ny fikarakarana, ho amin'ny fanomezana fahafapoana mpianatra, ho amin'izao mbola atao hoe prolongation zao indray mbola ahafahana miaraka amin'ny suprématie and perfect dia misaotra betsaka ho amin'ny mpikarakara. Le izy aloha voalohany indrindra tsy nampoziko mihitsy aloha le izy tsy nampoziko mihitsy hoe mbola afaka mano izy tsy nananeritreritra an'izao mihitsy ny any fa mimezaka moa zany samy sao hoe no atratra le tanjona maha-professionnel dia miezaka hatrany zany mbola tsy kivy satria faly be za hoe mbola afaka manao révision zany anatin'le fotoana zay mbola afahako mijanona atao amin'ny SP dia faly za hoe mbola afaka mampitombo ny fahaizako za, afaka mbola miezakizaka kokoa ny anaty rapidité sy notra zany dia mahafaly ana le izy aloha fa mbola eo ampiasana zany am'izao ary eo makany amin'ny professionnel zany ary efa tafiditra ihany fa ho amafisina zany le izy zay tena marina. Dia misaotra betsaka madama moa zany tamin'ny nanaiky ny fijanonako tao tamin'ny SP fa tena faly be mihitsy za fa mbola tafajanona dia ezaka be za amin'izay farany vitako rehetrarehetra dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia hoe mijanona tamin'ny SP aloha hoe nampozina ve sa tsy nampozina, tena tsy nampoziko mihitsy satria hatramin'izay zany fantatro hoe zay mihitsana dia mody fa tena hoe surprise be ho anahy hoe kadon'ny suprématie anazy zany hoe mbola afaka mijanona za, afaka manamafy ny formation zay efa azoko teo aloha. Ie ny fahatsapako aloha dia tena hoe fa makany amin'ny professionnel mihitsy amin'izao satria raha hoe teo amin'ny zavatra rehetra izay nampianarana hatramin'izay zany zao miverina ho amafisina, verina hoe amafisiko amin'izao fotoana izao dia tena hoe mahatsapa be za hoe miroso makany amin'ny professionnel amin'izao. Dia eto zany dia mbola maneho fisaorana be dia be ho an'ny madame Siriana tamin'ny fampianarana rehetra izay nomeny anahy, ny fahalalana rehetra izay nomeny
dia mbola mamerina fisaorana fanampiny be dia be ihany koa hoe mbola navela hoe manamafy amin'izay zavatra rehetra efa natao tato mba ampandroso bebe kokoa mandroso any amin'ny professionnel dia maneho fisaorana be dia be ho an'ny madame Siriana. misy ihany koa ny fatoriana fa tsy hoe miasa foana akory a ny mpianatra eto amin'ny suprématie ny perfecta fa misy ny asa atao a dia misy ny fisakafoanana dia misy kosa ny toromaso dia ao anatin'ny fatoriana zany zao a dia afaka tena hoe makaina tsara mihitsy aloha mandra-paray amin'ny andro a ny mpianatra tsirairay avy. amin'ny raha-pitsondray zany fa dia bonoi daholo nareo any atokantrano any a dia matory daholo a fa tonga aloha ny fotoana fatoriana zany zao dia raha-pitsondray. dia izay indray a no natolotra anareo a tato tokantrano tato a tamin'iny step by step androany iny rapitso a dia hoarahantsika hatrany ny toyany satria isan'andro san'andro a no formation a ataon'ireo mpianatra enina mianadahy ireo zany hoe tsy tapaka mihitsy zany ny formation a mandra-pahatonga ny fifaran'ny lalao rehefa hita amin'izay a le telo voalohany dia izay a vao mitapitra ny formation mahakasika ny resaka fanaovana taovolo zany fa hatreto aloha dia mbola tsy tonga ao anatin'ny examaintsika dia mbola matoy foana ny exercice a mitoy foana ny lesona zany dia mirarosoa anareo any atokantrano any a dia aza mafoina masaraka ny radio télévisionna CFF dia arofona ihany koa ny fandarana step by step isan'andro san'andro a eto amin'ny RTV CFF veloma tompoko.